Miarabanao tonga soa eto amin'ny fitiavana voalohany. Fotoana iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra, hanova amin'ny fiainanao ho lasa feno fifaliana, feno fiadanana ary feno fandresena. Miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny fitiavana voalohany. Androantsika no makasika ny resaka fahamarinana fa jerentsika kely fotsiny no zavatra nataontsika tamin'ny farany. Dia nisan'ny ten'Andriamanitra jerentsika tamin'ny farany mantsy lehibe ireo toko efatra 9:40. Ten'Andriamanitra miteny hoe manantona an'Andriamanitra antsika amin'ny fahasahiana. Dia tena tiany ten'Andriamanitra tenena mantsy hoe mila manana fieritreretana madio tsika, tsy matahotra tsony, dia tsy miahiahy tsony, tsy hoe miahotra manantona an'Andriamanitra fa tsy fahasahiana. Dia ny ten'Andriamanitra ary mantsy tamin'iny tena mihitsy hoe rehefa fotoana ilantsika famindrapo sy famonjena mihitsy ary tsika vao mahay manantona an'Andriamanitra amin'ny fahasahiana. Dia dika zany mantsy zany Andriamanitra tsy tianana fifandraisana amintsika hoe mifampihafahafa tsony mihitsy. Dia rehefa mahafantatra tsika hoe za fahamarinan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy, dia na dia hoe tafandeharako nofo-kely ary tsika dia mahafantatra hoe za mbola fahamarinan'Andriamanitra foana ao amin'ny fanahy ao amin'i Jesosy. Dia zay ny ten'Andriamanitra vakintsika tamin'iny dia ny resantsika Andriamanitra makasika ny hoe fahamarinana-tena. Dia voalohany hoe jerentsika fotsiny inona mahasamihafa ny hoe fahamarinana-tena sy le hoe miankina fahamarinana avy amin'i Jesosy na le fahamarinana avy amin'ny finoana. Dia jery ten'Andriamanitra anankiray antsika Luka 9:20 dia 9:7. Ary Jesosy nanao ty fanoharana ty tamin'ny sasany izay natoky tena marina ka namingavinga ny hafa. Nisy roa lahy niakatra teo akanjan'ny tempolo hivavaka, ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpamoretra. Le fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe Andriamanitra, misotranao fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao ankeriny, tsy marina mpijangajangana tahaka hoe mpamoretra io aza. Mifady androsan-kerinandro aho, mandony efa-folo-karena amin'izay azoko rehetra aho. Dia sao Jesosy mitantara ohatra dia eto misy ohatra hoe ohatrany ao zany hoe Manamarin-Tena zany. Dia izy mantsy hoe Manamarin-Tena dia hoe le olona mitoky amin'ny zavatra ataony, mieritreritra zany na manantena zany izy hoe mendrika ifandray amin'Andriamanitra kokoa noho ny hafa noho ny zavatra nataony ohatra. Isan'ny fomba ahafantarantsika anazy mihitsy mantsy bezah be le zavatra teneny ohatra izy hoe tsy mba tahaka ny olona sasany izy ozy izy. Dia aveo hoe mifady indrosan-kerinandro aho. Dia aveo mandoa efa-folo-karena amin'izay ananako rehetra aho. Dia izy mantsy miresaka an'izany hoe za dia rehefa ohatra hoe mifantoko amintsika le izy fa tsy mifantoko amin'le tsika ao amin'i Jesosy fa le tsika ty amintsika manokana. Dia izany atao hoe fahamarinana-tena. Dia jery ohatra anankiray manaraka antsika Filipiana 4:3 dia 9:7. Ary mba ho hita ho aminy aho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna fa izay avy amin'ny finoanan'i Kristy dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Dia antsika mahita fahamarinana anankiroa ny voalohany ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe fahamarinako avy amin'ny lalàna zany tenena Paoly anazy. Dia iny le fahamarinana-tena, le fahamarinana avy amin'ny lalàna na le hoe mijery le lalàna antsika dia mety hoe reto nataoko mitovy le natao amin'ny fariseo teo. Za mifady indrosan-kerinandro, za mandoa efa-folo-karena, za manao an'izao. Dia rehefa zavatra izay ka hoe zavatra ataontsika dia eritreretintsika hoe azahoantsika fifandraisana amin'Andriamanitra hoe tonga antsika mendrika andray zavatra avy amin'Andriamanitra. Dia izany atao hoe fahamarinana-tena. Fa ozy izy hoe le fahamarinana anankiray ozy izy dia le fahamarinana avy amin'ny finoana dia le fahamarinan'Andriamanitra. Dia izy mantsy misy karazana fahamarinana anankiroa. Misy le fahamarinan'olona na le fahamarinan'olombelona izay hoe le zavatra ataontsika andavanandro tsaraina amin'ny lalàna dia mamoaka hoe marina antsika na diso. Iny atao hoe fahamarinana-tena. Fa le fahamarinana anankiray ozy izy mantsy ten'Andriamanitra dia le fahamarinana avy amin'ny finoana dia le fahamarinana avy amin'ny finoanan'i Jesosy. Dia iny rehefa le tsika matsapa hoe ao amin'ny Kristy. Dia samihafa mantsy zany hoe fahamarinana-tena zany aty amintsika manokana dia zavatra nataontsika isan'andro le izy tsaraina amin'ny lalàna. Fa le fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana dia le fahamarinana le hoe rehefa ao amin'ny Kristy za dia reto ny zavatra ananako. Dia fantatsika mihitsy mantsy zany hoe rehefa ao amin'ny Kristy tsika dia fahamarinan'Andriamanitra tsika ao amin'i Jesosy ozy izy ny ten'Andriamanitra. Dia izay mantsy zany ohatrany hoe fahasamihafan'ny fahamarinana-tena sy ny fahamarinana le omen'Andriamanitra. So amin'izay tsika manomboka jery hoe inona avy ny lafiratsiny zany hoe fahamarinana-tena zany dia inona ny zavatra lazain'ny ten'Andriamanitra mahakasika an'izany. Dia vakitsika voalohany Galatiana 2:1-2. Dia Paoly miteny ty mantsy resaka nisy fotoana Paoly niresaka tamin'ny Petera. Raha ohatra jerentsika kely fotsiny le tantara ohatra hoe amin'ny 1:10. Ary no tonga tany Antiokia Kefasy mantsy Petera ihany. Dia nanotra azy ny fanatrika aho satria hita fa nanatsiny izy. Dia zao ohatra mbola le ohatra mitovy le ohatra niraisitsika teo mantsy fa i Paoly miteny hoe nanatsiny Petera. Dia aveo inona le tsiny Petera zany mihitsy mantsy le fanontaniana. Tsika zao zadrazany ohatra hoe mifogasigara zao matetika ny tena zavatra ohatrany hoe fanondronondron'olona molotra olona mihitsy ohatra rehefa any am-piangonana.
de eto mantsy zany izy tsy midika avy zany hoe tsara ny manota ratsy foana mihitsy manota fa ny ten'Andriamanitra miteny hoe mbola misy zavatra ratsy lavitra mihoatra lavitra noho ny fahotana ny fiainana kristianina. De ozy izy hoe nanatsiny Petera diny am'izay le tsiny Petera fa fony tsy mbola tonga ny sasany tany amin'ny Jakoba de niara-ninona tamin'ny Jetilisa ihany izy fa noho ny tonga ireo de natakataka izy ka niala satria natahotra momba ny famorana izy. De zany mantsy zany le zavatra ohatrany hoe tsy tiany Paoly tamin'ny Petera anao le zavatra hitsikaritry Paoly hoe tsiny na hoe zavatra tsy nentina tao amin'ny Petera, tsy hoe nanao zavatra ratsy tany izy fa ozy izy hoe tamin'ny mbola tsy tonga ozy izy le jiosy zany de niara-ninana tamin'ny Jetilisa teo ihany Petera fa rehefa tonga am'izay le jiosy le avy any Jerosalema zany de niataka Petera mody hoe tsy niaraka tamin'le kristiana sasany nefa de samy kristiana daholo ihany. De eo am'izay mihitsy mantsy mahasamy hafa le izy Petera zany tamin'ny fotoana iny tsy nitoko tamin'le fahamarinana za marina ao amin'i Jesosy fa nitoko tamin'ny hoe satria za jiosy satria za vita famorana de tsy miaraka am'ire Jetilisa mpanota reny ohatrany hoe nikaniny Paoly am'izay Petera nanomboka andresany. De eto izy manazavazavatra lavabe izy fa any amin'ny 1:20 am'izay mantsy izy miresaka le zavatra resantsika teo. De ozy izy ny zavatra ohatrany hoe tsokevitra nataon'ny Paoly hoe tsy manafoana ny fahasoavan'Andriamanitra za ozy izy fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana de maty foana Kristy. De ndinga zany mantsy ny zavatra azontsika raisina avy amin'izany hoe raha ohatra ny olona mieritreritra hoe hahamarinina amin'ny alalan'ny lalàna de izy mantsy tsy miresaka olona mbola tsy nandray an'i Jesosy Petera ny resahany eto. Petera fa nandray an'i Jesosy Petera fa voavonjy fa na de tsika efa nandray an'i Jesosy ary manana fisainana zany hoe mbola mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavatra nataontsika ihany. Fandray amin'Andriamanitra hoe satria za voafora, satria za jiosy, satria za zao. De mitovy an'izany any ataon'ny kristianina indraindray mieritreritra zany hoe satria za manao akanjo atreto amin'ny ohatra hoe atreo amin'ny ranjo, satria za manao an'ireto fombafomba reto, satria za mivavaka tsy haiko ohatra hoe adiny ray isan'andro na zavatra ohatran'izany de mieritreritra an'izany tsika hoe anana fifandraisana amin'Andriamanitra mifototra amin'izany de ozy izy hoe manafoana ny fahasoavan'Andriamanitra zany. De dinga zany mantsy manafoana zany na hoe manda tsy mety mandray ny fahasoavan'Andriamanitra tsika ozy izy raha manao an'izany. De zany mantsy lisy mantsy zavatra tena faran'izay zavatra ohatrany hoe zavatra ratsy indrindra ny fiainana kristiana mihitsy zany hoe manana zany hoe toe-tsaina manamarin-tena zany tsika. De izy mantsy tsy hoe mezaka hoe manatsara fahotana fa raha pitaintsika ny zavatra andresan'ny ten'Andriamanitra mahakasika ny fahamarinana-tena sy ny fahotana de tena ratsy be mihitsy ny fahamarinana-tena. Romana 5:20 ary lalàna de niditra koa be ny fahadisoana nefa tao amin'izay niabeazan'ny nota no niara-ny fahasoavana be lavitra. De ten'Andriamanitra zao miteny hoe tamin'izay nitobahan'ny fahotana ozy izy de ny fahasoavana mbola vao may nioatra. Fa ozy izy amin'ny Galatiana hoe raha mieritreritra tsika hoe hamarinina amin'ny lalàna de mahafoana ny fahasoavana tsy zavatra azo ny fahasoavan'Andriamanitra atao tsony mihitsy mihoatra an'izany. De fahasoavan'Andriamanitra nefa fa vakintsika nahita fahamaritana roa mahakasika ny fahasoavan'Andriamanitra zay tsika. Voalohany de hoe Andriamanitra manome fanomezana maimam-poana ho an'izay tsy mendrika handray anazy, fa ny faharoa hoe Andriamanitra manatanteraka izay zavatra tsy vitantsika amin'ny tenantsika manokana amin'ny alalan'i Jesosy. De ozy izy hoe ny fahamarinana-tena ozy izy na mieritreritra zany tsika hamarinina amin'ny lalàna de manafoana zany zavatra anankiroa mandahan'izany. Mandatsika hoe tsy handray le fanomezana omen'Andriamanitra zay tsy mendrika satria mieritreritra zany tsika hoe manana fahamarinantsika manokana. Manda koa tsika hoe tsy ataon'Andriamanitra amin'ny Jesosy le zavatra tsy vitantsika amintsika manokana satria mieritreritra zany tsika hoe za mahavita manamarinana-tenanako manokana. De nefa zany efa nijerentsika tamin'ny Baiboly tamin'ny farany hoe Jesosy natanteraka ozy izy zavatra tsy vitantsika de le nitandrina lalàna ny tanteran'i Jesosy de amin'izay tsika rehefa amin'ny Jesosy de tanteraka amintsika le fahamarinana takiany lalàna. De dinga zany mantsy zavatra tena fara izay zavatra ratsy be mihitsy ny kristiana raha mieritreritra zany hoe hanamari-tena. Manafoana zany zavatra anankiroa zany hoe le fanomezan'Andriamanitra maimam-poana de le Andriamanitra natanteraka ny lalàna tao amin'ny alalan'i Jesosy. De njerentsika manaraka mantsy mahakasika an'izay ihany fa Galatiana 5:13 ary lazaiko marina indray amin'ny olona manaiky hofirana rehetra fa pitrosa tsy maintsy mankatony lalàna rehetra izy. De tafasaraka amin'ny Kristy ianareo na iza mitady hohamarinina amin'ny lalàna efa lavo niala tamin'ny fahasoavana ianareo. De eto ndray zao mitovitovy an'izany ihany de Paoly ihany manoratra hoe tafasaraka tamin'ny Kristy tsika na hoe lasa tsy mahasoa antsika Jesosy raha ohatra ka hoe mieritreritra zany tsika hoe hamarinina amin'ny lalàna hoe hamarinina amin'le asa le zavatra ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra. De miresaka le lalàna any amin'ny testamenta taloha mihitsy zany fa miresaka amin'izay toe-tsaina lalàna rehetra. Raha ohatra mieritreritra zany tsika hoe rehefa vitantsika tsara daholo ohatra ny zavatra tokony ataontsika rehetra zay tsika vao afaka manantona an'Andriamanitra. De mitovy ihany zany raha mieritreritra zany tsika hoe ohatra hoe rehefa avy mivavaka isan-kalady ohatra de mahatsapa an'izany hoe marina kokoa anatrehan'Andriamanitra. De mitovy ihany de ozy izy hoe vokatra zany ozy izy de lavo miala amin'ny fahasoavana.
de dikan'izany mantsy lasa tsy manan-kery amintsika intsony mihitsy le fahasoavan'Andriamanitra, le fanomezana maimam-poana men'Andriamanitra izay tsy mendry, lasa tsy manan-kery amintsika. Le Andriamanitra manatanteraka amintsika zavatra tsy vitantsika amin'ny tenantsika manokana amin'ny alalan'i Jesosy, lasa tsy manan-kery amintsika. De ny fahamarinana zavatra faran'izay rasy, zavatra faran'izay fady. De mila mianatra mihitsika hoe mitoky amin'le fahamarinana amin'i Jesosy de tsy mitoky amin'ny fahamarinana tenantsika manokana intsony mihitsy na de kely. Zay man zany tenenin'ny ten'Andriamanitra makasika hoe naharatsy ny fahamarinana ny fahamarinana de masakana antsika tsy mandray le fahasoavana, tsy miaina le fahasoavan'Andriamanitra intsony mihitsy. De ny zavatra jerentsika manaraka indray mantsy hoe ny fahamarinana mantsy tsy de misy dikany mihitsy koa le izy raha ny tena marina. De jerentsika ny Romana 5:17 fa fahafatesana ny tambiny ota ary fiaina mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy. De hozy izy mantsy hoe fa fahafatesana ny tambiny ota. De lizy mantsy zany ohatrany hoe raha mieritreritra zany tsika hoe andony vidin'ny fahotantsika ohatra. De fahafatesana ny tambiny de dikan'izany raha mbola latsaky ny fahafatesana iny zavatra alohantsika de tsy misy dikany mihitsy avokoa ary zany. De ohatrany hoe manamaivana le zavatra nataon'i Jesosy fotsiny. Ohatra hoe misy olona zao mieritreritra zany hoe rehefa makany am-piangonana ohatra hoe makany am-piangonana indray isan-kerinandro de hoe mahatonga antsika marina kokoa anatrehan'Andriamanitra na hoe mahatonga antsika hoe mahafaka ny fahotantsika amin'Andriamanitra. Fa ohatra hoe tena te handony vidin'ny fahotantsika mihitsy tsika de fahafatesana le izy. De dikan'izany mantsy zany tsy hoe misy vahaolana, tsy hoe afaka misafiditsika hoe handony vidin'ny fahotantsika na hoe handray le avy amin'i Jesosy. Fa misy fotoana fotsiny tsika ohatrany hoe manana fisainana tsy mahazo le zavatra tenen'ny ten'Andriamanitra, tsy mahafantatra hoe inona moa ny vidin'ity fahotana ataoko ity. De mieritreritra antsika hoe hanambitamby an'Andriamanitra amina zavatra atao. De dikan'izany mantsy zany tsy misy vola mihitsy ohatra azontsika omena fiangonana ohatra. Mahaloa ny vidin'ny fahotantsika na de kely na vola be ohatriny ahoana ary. De tsy misy asa tsara azontsika atao mihitsy ahafahantsika hoe manonitra ny fahotantsika. Fa ozy izy hoe vidin'ny fahotana ny tambiny ota de fahafatesana. De tena mila mahazo an'izany fotsiny tsika tsy hoe mezaka, tsisy dikany mezaka an'izany hoe handoha zavatra lafo be tsy mety voalohantsika mihitsy. Mieritreritra zany zao tsika ohatra hoe hananan'olona vola ohatra tsy fantatra hoe ataontsika ohatra hoe 1 milliard, 2 milliards ariary. De tonga avy any tsika mamea ariary folo hoe ty aloha ny ananako ny androany de mamea ariary folo isan'andro. De tsisy dikany zany na le olona manana vola amintsika raha hoe hananan'olona vola besaka be zany tsika tsy mety handray. Satria tsy zany le zavatra ananany antsika, tsy hoe mandoa ariary folo isan'andro ohatra de mieritreritra antsika hoe mahavoalohany zany. De ohatra zany mihitsy mantsika raha mieritreritra an'izany hoe hanambitamby an'Andriamanitra amina asa atao ohatra. Raha ananan'Andriamanitra zany raha mieritreritra an'izany tsika hoe ananan'Andriamanitra ohatra hoe fahafatesana. De mieritreritra an'izany hoe za manana vola zao de andoha kely an'ity vola ty aloha. Mieritreritra an'izany hoe za afaka ohatra hoe mamafa fiangonana de ndeha hamafa fiangonana kely aloha. De tsy mahaloa ny vidin'ny fahotantsika zany. De tsisy dika mihitsy tsika mieritreritra an'izany hoe hiezaka handoha ny vidin'ny zavatra hoe hiezaka hanonitra ny zavatra ratsy nataontsika amin'Andriamanitra. De lizy mantsy zany tsy hoe le fahamarinana tena zavatra faran'izay tsisy dika mihitsy fa misy fotoana fotsiny olona ohatrany hoe mieritreritra hoe manana zavatra hoe omenan'Andriamanitra de hoe nambitamby an'Andriamanitra fa tsisy dikan'izany fa ny zavatra ahafahantsika hoe manana fahamarinana anatrehan'Andriamanitra de tsika mandray an' Jesosy ihany de zay. De mandray le fahamarinana maimam-poana omen'Andriamanitra maimam-poana atsika. De tena fanontaniana mipetraka mihitsy mantsy zany hoe inona zany ny ataoko. Satria tsika samy mahafantatra daholo hoe metsara raha ohatra hoe fanandray an' Jesosy ianao de mahafantatra zany hoe metsara kely foana isan'andro. De ny fanontaniana mihitsy mantsy zany ahoana zany fomba ifandraisako amin'Andriamanitra de zany jerentsika manaraka. Filipiana 4:7 de manomboka amin'ny 4:5. De Paul mantsy nanoratra an'izany hoe ohatra hoe atombotsika kely eo aloha de amin'ny 7 fa sika ny voafora izay manompo amin'ny fanan'Andriamanitra ary manao Jesosy Kristy ho reharehantsika ka tsy mitoky amin'ny nofo. De eto mantsy izy manomboka manazava le hoe fomba fanompoana amin'ny fanana, le fomba fanompoana aty amin'ny testameta vaovao le mivakitsika tany amin'ny Romana 7 manompo amin'ny avaozan'ny fanahintsika. De ozy tsika ozy izy le fahamarinana izy raha mamaky an'io amin'le ohatra amin'ny baiboly teny hafa tsika raha baiboly teny anglais ohatra. De miresaka zany hoe tsika le fahamarinana izy manompo tsika amin'ny fanahy de manao Jesosy Kristy ho reharehantsika. De zavatra ataontsika voalohany mantsy zany hoe manao Jesosy Kristy ho reharehantsika, manindraindra tsika le fahamarinana le ao amin'ny Jesosy, le fahamarinana amin'ny finoana. Hoe za amin'ny tenako manokana za diso mihitsy fa satria za ao amin'ny Kristy de fahamarinan'Andriamanitra za rehefa amin'ny Jesosy tsy misy fanameloana intsony izy ny ten'Andriamanitra ho amin'izay ao amin'ny Kristy. De ny ataontsika manaraka ozy izy tsy mitoky amin'ny nofo de tafiditra ao anatin'ny nofo ny zavatra ataontsika na zay tsara ary.
tafiditra ao anatin'ny nofo ohatra hoe mifahadianina zao nofo ohatra zany le ndraisan'i Jesosy nataon'i Jesosy ohatra tany amin'ny lioko teo le fariseo ohatrany hoe nirehare tamin'izany hoe mifahadianina izy fa tsy mirehare amin'izany tsika ozy izy tsy mitoky amin'izany tsika tsy mitoky amin'le hoe fahaizantsika mitandrina lalàna tsika fa mitoky amin'i Jesosy mirehare ao amin'ny Kristy de ozy izy amin'ny andininy faefatra kanefa mba manana zay itokiko amin'ny nofo ihany aho de to manjamy Paoly manomboka manazava ozy izy hoe nianto mahatonga ana mitoky amin'ny Jesosy ozy izy tsy hoe za tsy manana nininina mihitsy Paoly zany tsy hoe ohatra le olona hoe tsisy fanantenana mihitsy tsy mitovy any ery Petera Paoly tsy mitovy le mpianatry Jesosy ny mpianatry Jesosy mantsy matetika ohatra Petera zao mpanjono fa Paoly mantsy tsy mpanjono Paoly olona nahay ten'Andriamanitra izy talohan'ny ninony an'i Jesosy de zany amin'izay manomboka hazavaina ozy izy hoe raha misy olona hafa manao itoky amin'ny nofo maika fa izaho de za zany ozy izy Paoly manana antony itokiana amin'ny nofo be mihitsy raha ohatra hoe zany fa voafora tamin'ny andro fahavalo aho avy amin'ny fototry Israely de avy amin'ny firenen'i Benjamina Hebreo sady avy amin'ny Hebreo aho araky ny lalàna de fariseo de eto mantsy Paoly mitanisa zavatra anankitelo nananany tao amin'ny nofo ozy izy hoe ny firazanana ozy izy tonga de teraka tao amin'le fianakaviana tena izy le firazanana tena izy mihitsy a de aveo izy hoe na de tamin'izao mbola kely be izy de efa nataon'le fombafomba tokony atao rehetrarehetra de ozy izy manaraka hoe raha araky ny lalàna ary za ozy izy de fariseona hoe olona nanana toerana teo am-piangonana Paoly anisany hoe mpitarika tao am-piangonana mihitsy izy andiny faina araky ny zotim-posy izy de nanenjika amin'ny fiangonana dika zany Paoly koa nafana fo be de dika zany mansandro ohatra hoe mieritreritra n'izany aloha tsika reo zay ohatra kely vitsivitsy zay fotsiny de raha mieritreritra n'izany tsika hoe satria tsika taranakianina tsisy dikany avy zany ary mitamin'ny fahamarinana nananan'i Paoly tao amin'ny nofo raha mieritreritra n'izany tsika hoe satria ohatra tsika hoe mba olona ambonimbony kely any am-piangonana tsisy dikany avy zany mitamin'ny fianarana baiboly nianaran'i Paoly fariseo zany olona nianatra baiboly be mihitsy raha mieritreritra zany ohatra tsika hoe tsika nataon'olona batisa tambola kely tsisy dikany avy zany mitamin'ny famorana ny ainany ery Paoly tamin'ny andro fahavalo sy ny sisa tamin'izany de raha araka ny zotim-pora mieritreritra zany koa tsika hoe mafana fo any am-piangonana tsisy dikany avy zany raha nitady tamin'ny zotim-pona nanan'i Paoly nanohana an'le zavatra ninoa zareo tamin'izany de lizy mantsy Paoly mantsy hoe mpanompo sampy fa fivavahana jiosy mihitsy fivavahana ny lovainy zareo tamin'ny mpaminany tamin'ny testameta taloha mihitsy ny zavatra narany de mifarany hoe araky ny fahamarinana avy amin'ny lalàna ozy izy de tsy nanatsiny dika zany mantsy hoe tsy nanota Paoly fa navitany Paoly daholo zany reny fanatitra rehetrarehetra atao isaky ny tokony atao amin'ny fahotana sy ny sisa reny fa tsy hoe nefa zay azoko tombony de nataoko fatiantoko kosa noho ny amin'ny Kristy de eto mantsy Paoly manomboka manazava inona zavatra nataoko ozy izy manoloana an'le hoe za tady hanamarin-tena ho azy de ozy izy zavatra tombony azoko tamin'ny nofo vao maina isaiko fatiantoko mihitsy de amin'ny andiny fahavalo entiko fa ataoko fatiantoko avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioaran'ny hatsarahan'ny fahalalan'i Kristy zay niaretako fatiantoko ny zavatra rehetra ka ataoko taimboraka ireny mba azahoako an'i Kristy de eto ozy izy ataoko taimboraka hoe isaiko ohatrany hoe zavatra tsisy dikany mihitsy de zavatra tena ataontsika mihitsy manzany ohatra hoe misy zavatra hitantsika ety amin'ny tenantsika hoe de tonga sika hanamarin-tena ohatra hoe raha mana toerana ambony kokoa am-piangonana tsika de mieritreritra n'izany hoe za tsaratsara kokoa noho ny hafa na ohatra hoe tsy mifoka sigara tsika eo de mieritreritra n'izany za tsaratsara kokoa noho ny hana fa jereo tsy mifoka sigara na hoe manana zavatra ohatra hoe mahay be tsika ohatra de manana toerana ambony ohatra hoe manao zavatra tsara ao an'Andriamanitra de mieritreritra za mahay be za mihitsy ka manatonga an'Andriamanitra mifidy anahy de ozy izy zavatra ataontsika ozy izy isaitsika zany hoe zavatra tsisy dikany zavatra tsinitsinina de zao amin'izay mantsy nitanjona ozy izy Paoly amin'ny andiny fa hoe mba ho hita ao aminy aho dikan'izany ozy izy Paoly hoe za ozy izy nitiako ahafantarana ny tenako de tsy hoe no za hoe fariseo za jiosy za taranaky ny Hebreo za natateraka fanatitra sy ny sisa fotsy izy hoe nitiako ozy izy Paoly de mba ho hita ao amina ao amin'ny Kristy de efa mivakitsika mantsany tamin'ny Romana toko fahenina ziny hoe izay natao batisa ozy izy na hoe izay natsofoko ny fanamasina ao amin'ny Kristy de zany ozy izy Paoly hoe mba hita ao amin'ny Kristy tsy manana ny fahamarinako zay avy amin'ny lalàna hoe le fahamarinana fototra amin'le zavatra ataoko isan'andro dikan'izany mantsany tsy mieritreritra tsika hoe mpanota fa ozy izy hoe mirehare ao amin'ny Jesosy tsika faly amin'le hoe za ao amin'ny Kristy de fahamarinan'Andriamanitra amin'izay ao amin'ny Jesosy de ozy izy hoe tsy manana ny fahamarinako zay avy amin'ny lalàna fa zay avy amin'ny finoana de ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana mitovy le zavatra ndresantsika efa elaelana ihany mantsy zany zavatra atao hoe mitoky amin'le fahamarinana ao amin'ny finoana tsika le fahamarinan'Andriamanitra le natorantsika rehefa le tsika ao amin'ny fanahy de zany mihitsy anisan'ny dikan'izany hoe mandeha araka ny fanahy hoe manompo amin'ny fanahy zany leo amin'ny andininy fahatelo teo
tempo leo fa sika ozy izy nyvoafora zay manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra dia manao Jesosy ho reharehantsika dia za mantsy zany atao mandeha araka fanahy tsy hoe olona tsy manao zavatra ratsy na dia kely fotsiny fa man'olona mandeha araka fanahy dia olona ao amin'i Kristy, olona mahita ny tenany ao amin'i Kristy dia tsy Manamarin-Tena, tsy mana fahamarinana tena manokana. Dia izay mantsy ny ten'Andriamanitra vakitsika amin'izao vidéo zao fa raha hoe fitiantsika kely fotsiny dia hoe ny ten'Andriamanitra milaza hoe zavatra tena ratsy faran'izay ratsy ny fahamarinana dia ny mahasamy hafa ny fahamarinana tena sy ny le fahamarinana avy amin'Andriamanitra dia le fahamarinana tena tsika le mijery le zavatra ataontsika isan'andro dia mieritreritra n'izany hoe hamarinana eo anatrehan'Andriamanitra noho ny amin'ireny fa tsy hoe ny zavatra ataontsika ozy izy dia mahita ny tenantsika ao amin'i Kristy tsika dia mitoky amin'izay zavatra ny tenen'Andriamanitra hoe iza tsika ao amin'i Jesosy dia fa vakitsika betsabetsaka mantsy zay fa ohatra hoe ny ten'Andriamanitra zao ny tena iny hoe ao amin'i Jesosy tsika dia fahamarinan'Andriamanitra ny ten'Andriamanitra tena izany hoe asantsika ozy izy miforonina tao amin'i Jesosy ten'Andriamanitra ny tena izany ohatra hoe fiforonana tamin'ny fahamasinana sy fahamarinana tsika tao amin'i Jesosy araka an'Andriamanitra dia ireny zavatra itokintsika dia zany atao mandeha araka fanahy dia zany zavatra atao izy ny ten'Andriamanitra fa tsy hoe mifantoko amin'ny fahamarinana tenantsika manokana dia zay ny ten'Andriamanitra vakitsika amin'izao vidéo zao dia zay koa ny farany mahakasika ny resaka fahamarinana dia mijery zavatra vaovao ndraritsika ny vidéo manaraka satria tianao ao fazanaka malalanao satria tianao